Tantsika atreo makasika ny vaovao politika fa andeha hitiratsika kosa indray ny eo amin'ny sihatry ny fampianarana manomboka eto. Efa nanomboka ny fahasivambiroapolo ny volana jona teo ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo mpiadina izay hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona 2024 ity. Mahatratra 537 sy 9 araka izany ireo mpiadina manerana nosy izay miatrika ity adina ara-panatanjahantena ity. Dia jerentsika atao anatin'ity fanadidina ity ary ny fiomanana sy ny fiatrihan'ireo mpiadina izay adina ara-panatanjahantena izay. Efa niatomboka tamin'ny fahasivambiroapolo jona ny fiatrihan'ireo mpianatra nala fanadinana baccalauréat ny taranja fanatanjahantena amin'ity taom-pianarana 2024 ity. Mahatratra 537 sy 9 no isan'ireo mpiadina hiatrika ny taranja fanatanjahantena manerana an'Antananarivo renivohitra. Miisa 2,3 ireo mpiadina ny sokajy A1, raha 7,774 alina kosa ny sokajy A2, 2,703 ny sokajy C, ary 5,3 sy alina ny sokajy D. Miisa 7,704 kosa ireo mpianatra manaraka ny fiofanana teknika. Nanatanteraka ny taranja fanatanjahantena teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana baccalauréat eny amin'ny centre lycée Nanisanga sokajy A2 izay mahatratra 7,20 sy alina. Hoan'ireo candidat mbola tsy tonga nanatrika amin'ny fahataran'ny convocation mbola manentana ihany zay andreo ankizy ireo fa hatramin'ny 17 ny épreuve pratique dia mbola afaka tonga foana izy mba hiatrika ny épreuve pratique. Betsaka ve izay ankizy tsy nahara convocation zay dia ina mety antony izay? Tsy dia betsaka ry zareo fa misy amin'ny antony aloha ny hitanay ny misy quartier ho anay nasana manokana zao ao amin'ny presque ao amin'ny quartier 67 Davamamba ao no hoany dia nisy ray aman-dreny tonga taminay moa dia nilaza mihitsy ry zareo hoe nisy nanentaka hono ny facteur izay natonga andreo fa efa plus ou moins efa voafà daholo ihany le problème satria zay tsy tonga dia efa nandeha any fanentanana hoe tonga afa ty amin'ny centre amin'ny convocation. Tsy farana raha tsy amin'ny 17 Jolay ho avy izao moa ny fanatanterahana ny taranja fanatanjahantena ho an'ireo mpianatra nala fanadinana baccalauréat ka nisafidina hanao pratika. Amafisina fa tokony anatina ny centre analany ireo mpianatra tsy nahazo taratasy fiantsona na nanary izany. Ho an'ny sokajy D dia etsy amin'ny Saint Michel ary etsy amin'ny centre Andohalo kosa ny sokajy A1 sy sokajy C.